Faly miarabana ny tokantrano manaraka ny meteontsika midina hatrany aloha ny tsindrin'ny atmosfera amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ary manmevana ny orana tarivodraona zay ho an'ny afovoantany sy ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana satria dia mbola mitoetra ihany koa ao atsinanany nosy ao ny rivodraona izay misy ifandraisany tanteraka amin'izay fidinana tsindrin'ny atmosfera eto Madagasikara izay. Ny maripana kosa indray any amin'ny alatsinainy any dia tomanana isy fidinana maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany sy ny ilany atsinanany nosy iny fa ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia mafana hatrany aloha zany ny andro satria dia misy mahatratra any amin'ny 20 degré celsius ny maripana ho ana faritra sasasasany any amin'ny ilany andrefana nosy izay hatrany. Toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny rapisoary vao maraina dia mandraona ny andro any faritra atsinanana sy ny faritry sava mety arahina orana tandrivodraona zay ho any amin'ny morotsiraky ny anosy be sy ny any amin'ny morotsiraky ny distrikana Analalava ny ambiny kosa dia mandraona mitsitokotoko ny any amin'ny morotsiraka andrefana kosa maina tanteraka ny andro. Ho an'ny piso tolakandro misy ny orana tandrivodraona izay mety arahina kotroka zay ho an'ny faritra alaotra mangoro ny faritra vatovavy ny any amin'ny faritra atsinanana zany hoe ny atitany moa zany fa ny morotsiraka dia saika maimaina mazana izay tandrivodraona mety arahina kotroka zay ihany koa ny faritry savasy ny any amin'ny faritry sofia ny aty amin'ny avoantany ho an'ny faritra analamanga sy ny faritry vakinakaratra kosa dia mandraona ny andro ny takarivana ny alina dia mety azan'izay tandrivodraona vitsy izay ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro. Raha ny maripana vavinavina amin'izay rapiso izay dia eo amin'ny 10 degré ny ambany indrindra hita ny vakinakaratra raha ny maripana ambany indrindra izay hatrany ho an'ny avoantany dia manodidididina ny 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius. Ny maripana ambony indrindra kosa miakatra hatrany amin'ny 9 ho an'ny faritry vakinakaratra ny morotsiraka atsinanana eo amin'ny 17 hita any amin'ny faritra atsimo atsinanana any ary mahatratra hatrany amin'ny 19 sy 20 degré zay rehefa makany amin'ny morotsiraka avaratra. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray mahatratra hatrany amin'ny 30 degré ny tapany avaratra andrefan'ny nosy fa ny any amin'ny atitany ny menabe any mety tena ahitana ny mafana indrindra ho an'izay rapiso izay satria dia tomanana misy mahatratra 30 degré celsius. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny andron'ny alahady saika faritra maromaro no mahazo ny orana tandrivodraona izay mety arahina kotroka hatrany miaina an'izay ny faritry sofia boeny faritry sava nalanjorofo ny faritra alaotra mangoro atsinanana vatovavy ny any amin'ny faritra analamanga itasy bongolava ny any faritra vakinakaratra amoromania ary ny ilany atsinanany faritry ny mahatsiatra ambony sy iorombe ny any amin'ny faritry melaka kosa dia mandraondraona ny andro zany ny tapakandro hariva ary ny ambiny kosa maina tanteraka. Raha ny maripana vinavina amin'izay alahady izay midina tsikelikely ho an'ny avoantany ny maripana ambony indrindra satria dia tombanana midina 17-20 degré zay ho an'ny faritra analamanga vakinakaratra sy ny any amin'ny faritra mahatsiatra ambony. Ny morotsiraka atsinanana kosa miakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ary ny mafana indrindra eto Madagasikara dia any amin'ny tapany avaratra andrefana misy hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay alahady izay hatrany. Ny toetrandro amin'izay andro ny alatsinainy izay dia ny tapakandro hariva aloha zany mitatra tsikelikely aty andrefana ny rotsakorana tandrivodraona mety arahina kotroka fa kosa miamaina ny andro ny faritry ny savasy analanjorofo ary ny faritra atsinanana. Amin'ny ankapobeny zany dia saika ho an'ny avoantany no tena mahazo an'izay tandrivodraona mety arahina kotroka izay sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy iny. Ny ambiny kosa maina tanteraka ny andro. Raha ny maripana vavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay hatrany tomanana midina hatrany amin'ny 19 degré ho an'ny faritra analamanga ary miakatra 30 degré kosa ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy ny any amin'ny faritry ny anosy any zany. Ho an'ny morotsiraka andrefana kosa indray raha ny morotsiraka aloha zany dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana voavinavina ambony indrindra amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy iny. Ny atitany moa zany mety tena ahitana an'izay mafana izay hatrany indrindra ny atitany melaky ny atitany menabe ary atsimo andrefana ho an'ny andro ny alatsinainy izay. Hofaranantsika amin'ny tany Falotoandrivotra nisy teto Antananarivo ny fandaharana tao aorian'ny fiakaran'ny Falotoandrivotra izay songadina tamin'ny herinandro lasa teo iny dia nahitana fiatsarana kely aloha zany izay tany Falotoandrivotra izay eto Antananarivo amin'izao faraparan'ny herinandro izao. Saika manodidina mihoatra kely ny fipetrany mesa avokoa ireo rehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetrandrontsika ato anatin'ny 3 andro ho avy dia vinavinaina hitsahanao antonony amin'ny ankapobeny izay tany Falotoandrivotra izay. Izay ny meteontsika tamin'ity androany ity ho an'ny rapiso indray veloma tompoko.